Mamela fiarabana atsika rehetrarehetra zay tonga eto anio a rehetrarehetra ho an'izay mety taratara kely vao tonga fiadanan'ny tompo aminao. Maheno tsara ve nareo aneriana? Ho fahafaha kely ny tanana raha maheno tsara. Eny ary. Miaraba ihany koa izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra amin'ity andro anio ity a dia mino fa mbola itoy asa ny amponao indray ny tompo androany. Amen. Falindray androany raha mbola afaka miaraka amintsika dia ifampitantana amin'izao lalana fiarahana amin'ny tompo izao. Maraina raha nivavaka dia nampatsiahivin'ny tompo ny vavaka izay nampianariny ny boky Matteo 4:9. Dia amin'ny Matteo 4:9 io rehefa nampianatra izy nanontany ny mpianatra hoe mampianarana hivavaka. Izy iny moa zany azo atao hoe maternelle mpianatra. Maternelle mpianatra satria nisy fotoana ry zareo tsy mahay nivavaka. Manino izy tsy mahay mivavaka? Satria mbola tsy tonga amin'ny fanamasina. Fa rehefa tonga amin'ny fanamasina dia tsy nijanona teo amin'izay niveau zay intsony izy hoe hijanona amin'izay zavatra izay foana no averimberina, fa efa manana ny fanamasina izy hitarika azy. Tao anatin'ilay vavaka nampianaran'ny tompo dia izao ny resahan'i Jesosy taminy na dia inoko 100 isan-jato ary fa tsy azony zareo ny dikany a. Dia hozy izy Jesosy nilaza hoe raha hivavaka ianareo dia izao lazaina raha inay izy any an-danitra ho amasina ny anaranao a dia ho tonga ny ny fanjakanao. Dia ny toy ny ho tonga ny fanjakanao a dia ny ataony misy tsy mahay vavaka nampianaran'ny tompo eto. Ataony ny sitraponao ety an-tany taky ny an-danitra. Raha ohatra ka mihaino tsotra le izy fotsiny dia hoe ataony ny sitraponao ety an-tany taky ny an-danitra. Fa raha somary mitrandraka kely amin'ny tontolo ara-panahy dia tsy ilay sitraponao rery ihany no atao ety an-tany taky ny an-danitra. Fa manomboka eo amin'ilay teny hoe ho tonga ny fanjakanao. Eo no manomboka ny tantara. Ho tonga ny fanjakanao a dia mitohy amin'ny ataony ny sitraponao a dia ety an-tany taky ny an-danitra. Zany hoe ho tonga ny fanjakanao ety an-tany taky ny an-danitra. Azonareo ilay izy? Any an-danitra efa tonga ny fanjakan'Andriamanitra. Dia manomboka miaino ny tompo ao anatin'ilay vavaka hoe ao anaty koa no fandeha zany zavatra zany. Marina ve zany zavatra tsapako any anaty koa an'izany sa sao dia nieritreritra mamoriporina. Dia manomboka amin'izay ny tompo mamangy dia miresaka tantara anankiray ohatra niresahan'i Jesosy izay zavatra tsy azoko mihitsy ilay izy hoe inona ary ny tiany lazaina amin'io. Ny olona rehetra samy manana interprétation fa tsisy mandresy lahatra ilay interprétation. Ilay zavatra tsy azoko mihitsy dia izao. Hozy izy Jesosy ndray maka niresaka tamin'ny mpianatra hoe nanomboka tamin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa hozy izy ka mandraka ankehitriny ny fanjakan'ny lanitra dia rombahana ary mpandrombaka mankazy akeriny. Dia maheno zavatra be dia be mihitsy zany resahan'ny olona hoe izao ny dikan'io. Dia mihaino an'izay tsy mandresy lahatra amin'ny fanahiko zany. Izao indray ozy ny ato ny dikan'io. Mihaino an'izay tsy mandresy lahatra azy zany. Za koa mba mitory. Fa ny anaty koa tsy tena resy lahatra 100% izay ilay izy. Fa mivavaka maraina dia manomboka tsapako hoe misy sens zany resaka zany a. Misy sens zany resaka Matteo 6 a. Miresaka mikasika ny hoe ho tonga ny fanjakanao ety an-tany taky ny an-danitra sy ny hoe nanomboka tamin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa ka mandraka ankehitriny ny fanjakan'ny lanitra dia rombahana. Satria izao nisy tantara tao an-danitra tao. Ary ny tantaran'ny lanitra dia izao nanomboka tamin'ny vanim-potoana niady tao an-danitra, nisy komba tao an-danitra dia efa resy ny devoly. Io lanitra io zany misy niveau le izy, tsy le lanitra hitany masontsika io fa tontolo ara-panahiny atao hoe lanitra. Dia misy niveau izy io. Dia misy atao hoe lanitra fahatelo ohatra, dia misy lanitra fahafito. Dia io niveau lanitra io le komba nitranga zany atao hoe fanjakan'ny lanitra zany dia le niveau rehetrarehetra io, le niveau rehetrarehetra. Tamin'ny vanim-potoana tao amin'ny mbola tsy ary ny fanorenana zao tontolo zao dia efa nisy ny komba dia nialy Satana voaroka izy dia nialy izy fa le niveau faratapony tsy nanana ny accès intsony fa ny taty ambany mbola nanana ny accès. Dia rehefa nanana ny accès ny taty ambany dia hitantsika tsara mihitsy ny bokin'ny Joba ohatra. Joba tamin'ny vanim-potoanan'i Josefa niaina. Dia
mitantara mivory ny zanak'Andriamanitra dia teo ihany koa Satana ao amin'ny fanjakan'ny lanitra io zavatra io. Aty amin'ny vanim-potoanan'i Jesosy amin'izay dia zao ny zavatra lazainy aty amin'ny vanim-potoanany Daniela aloha Daniela mandeha zany eo amin'ny Joba mbola manana accès amin'ilay niveau un certain niveau ny fanjakan'ny lanitra Satana. Aty amin'ny vanim-potoanan'i Daniela dia mbola miady ny anjely ny lanitra dia tsy iza fa i Mikaela arkanjely sy Satanany sy ny miaramilany. Dia zao zavatra nambarany Mikaela raha tsy diso ako tamin'ny Daniela hoe atiny fotoana voalohany izay nanokananao tena ifadinao hanina araka amin'ny 20 andro les jeunes de Daniel le fivadikanana nifady hanina matsiro nifady hanimpi dia nanomboka tamin'ny vanim-potoana voalohany iny izy dia fa eniko ny vavakao fa nisy anjely ny Satana nanakana eo amin'ilay niveau an'ilay lanitra. Tonga aty amin'ny vanim-potoanan'i Jesosy amin'izay dia zao ny zavatra lazain'i Jesosy hitako amin'izay Satana latsaka taky ny varatra. Luka toko fa folo raha tsy diso misy an'izay. Hitako Satana ozy izy latsaka taky ny varatra ka zao izy Jesosy aza mifaly satria manaiky anareo mifana fa mifaly satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Zany hoe rehefa mandinika ako an'ilay zavatra anankiroa le hoe latsaka taky ny varatra hitako Satana latsaka taky ny varatra sy ilay hoe nanomboka tamin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa ka mandraka kehitriny ny fanjakan'ny lanitra dia rombana iny ny dernier combat tao amin'ny lanitra tao. Dia rehefa tonga ny dernier combat tao amin'ny lanitra dia nalatsaka Satana dia ozy izy misaotra masina any amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko fa 12 amin'izay hoe miezaka mafy ny devoly ozy izy manao zay tratry ny heriny amin'izay izy satria manino fatany fa akaiky ny fotoanany. Teo zany le izy hoe ny mpandrombaka maka azy akeriny devoly le mpandrombaka maka azy akeriny ao amin'le tontolo fanjakan'ny lanitra io. Dia miveryntsika amin'le Mateo toko 9 ho tonga ny eny fanjakanao ety an-tany taky ny any an-danitra. Tao amin'ny lanitra azo tanteraka ilay fanjakana tsy misy toerana ho azy intsony hozy izy fanambaran'ny Apokalipsy fa latsaka teto ambonin'ny tany izy dia ho tonga ny eny fanjakanao ety an-tany taky ny any an-danitra. Rehefa tonga eto ambonin'ny tany izy eto mbola fanjakan'ny famaizinana. Efesiana toko 9 milaza an'izany. Tsika tsy miady amin'ny nofo amandra fa amin'ny fanahy sy ny mpanapaka an'izao fanjakana izao dia ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra dia ho tonga ny fanjakanao. Hiditra tsika ao anatin'ny vetikevitra mbola ao tsara ve loha ianao? Ohatra ny efa somary boda alohanao ve? Tsy zavatra sarotra zany ka. Sa sarotra le izy? Sarotra ve? Sarotra? Ho azonao eny an-dalana iny ihany izy. Hiditra tsika ao anatin'ny vetikevitra izay hitaritan'ny tompo antsika anio. Ny fanjakan'ny lanitra dia rombahana ary mpandropaka maka azy akeriny. Ny devoly niezaka mbola hiverina. Ho avy vanim-potoana mbola hiverina ezaka ndray izy anao tentative farany. Niezaka izy amabo an'izay efa veriny. Fa tsy nisy fitoerana ho azy tsony any an-danitra dia voaroaka eto ambonin'ny tany izy. Amin'ny vanim-potoana anankiray ho resy tanteraka amin'izay Satana dia ho idina Satana. Dia ho alefa any milavaka tsy hitanono. Dia hozy izy misaotra masina milaza ihany koa ny fahafatesana ihany koa. Io fahafatesana io personne dia ho atsipany milavaka tsy hitanono. Dia zay vao tanteraka amin'ny fandresena rehetra hoe ry fahafatesanao aiza ny herinao aiza ny fanondronanao resy tanteraka hatramin'ny fahafatesana. Zay zany amin'ny vanim-potoana andro ho avy. Fa hidritsika amin'ny resaka mikasika antsika manokana. Zao vanim-potoana iainantsika zao ihany koa raha lasana bavy dia zao le sary zay sady mampatahotra ny mahafinaritra ihany koa. Ny komba tao amin'ny lanitra tsy inona ny zavatra mitranga eto ambonin'ny tany fa sary ny zavatra zay mitranga ny amin'ny lanitra ihany. Zay tontolo misy ao amin'ny lanitra lay komba nisy teo amin'ny tontolo ara-panahy zay resiny ny anjely sy resiny fanapahana tao an-danitra tao dia tsy iza fa devoly sy firongony dia tsy tian'Andriamanitra hoe azo ny fanjakana tao an-danitra
dia eto ambonin'ny tany samy mandeha ho azy fotsiny amin'izao ny fiainana fa tahaka ny nandresen'ny tao an-danitra no tian'Andriamanitra ihany koa andresentsika eto ambonin'ny tany. Amen. Tsy hoe ny lanitra ihany natao andresy fa ho tonga ny fanjakanao any an-danitra tahaka ny eto an-tany tahaka ny any an-danitra ho tonga ny fanjakanao. Inona zany ny zavatra izay tian'Andriamanitra ho tanteraka ao anatin'ilay vavaka? Inona ny zavatra tiany Jesosy ho tanteraka ao anatin'ilay vavaka? Mba hisy fanjakan'ny lanitra ihany koa, hisy fanjakan'Andriamanitra ihany koa ao anatintsika. Amen. Mba ho fanjakan'Andriamanitra ihany koa ao anatintsika. Raha miteny izy hoe ho atao aneny sitraponao, ny sitrapon'Andriamanitra tsy baiboly 1200 page fa ny sitrapon'Andriamanitra hisy fanjakan'Andriamanitra ato anatintsika. Manapaka ao anatintsika, manapaka ao anaty fotsika, manapaka ao anatin'ny eritreritsika, manapaka amin'ny vanim-potoana rehetra izay iainantsika. Amen. Ary androantsika hianatra zavatra somary tsotsotra, somary ezaka zany mba patonga antsika ho afaka hiaina mandritra ny herinandro ty ny zavatra izay ifampisarantsika androany. Osika tamin'ny alarobia ho an'izay teto so an'izay nanaraka tamin'ny alalan'ny vidéo hoe misy melohany andraisana décision dia mila manana relation tsika aloha. Tadidinao ve zay? Les relations natao hoe relation dia fifandraisana, fifaneraserana. So dia misy manafangaro indray le message avy tsy azoko tsony zany le resaka pasteur. Izy miteny hoe union fa tsy relation dia sao indray hoe relation ndraika ina ihany ary zany zavatra zany. Fa le relation resantsika eto resadresaka. Le union ao amin'ny tontolo ara-panahy. Azonao le izy. Iray amin'ny Jesosy isika ao amin'ny tontolo ara-panahy. Azonao. Fa mila manana relation amin'ny tontolo amin'ny maha-olombelona. Tahaka amin'ny mpivady zao, ny mpivady inge unie. Amin'ny teny frantsay izy unis par les liens de mariage. Hozy izy le amin'ny firaisana zany rehefa tonga amin'ny vanim-potoana anankiray. Hozy izy unis par les liens de mariage. Anankiray ianareo. Fa ny mpivady natononona ho anankiray ary ka tsy misy relation ao anatin'ny tokantrano dia tahaka ny roa ihany izy. Samy manana ny fiainany. Samy tonga amin'ny fotoana izay itiavany azy. Samy mihinana izay mahafinaritra azy. Samy manao ny fiainana araka izay itiavany azy. Ka unis fa tsy isy relation. Fa ny union dia mila asiana relation, mila asiana fifandraisana, mila asiana fifaneraserana. Mba ho tafapetraka tsara. Amen. Hoy izy Jesosy niresaka hoe raha iray amiko, raha miray amiko ianareo dia mamobe. Nampiraisina tamin'i Jesosy Kristy isika. Nampiraisina isika. Lasa olona iray amin'ny Kristy isika. Fa raha tsy ampy fifandraisana amin'ny Kristy isika dia tahaka ny tsy misy ihany le izy. Ohatr'izay le mpivady teo, na vitaina na ankalazaina daholo ary isa-taona averinareo mivady le izy, andao ndraiky anaovana le robe de mariée. Dia ndao averina aka gâteau dia dedina dia Jesosy manapaka sy mandidiny tokantranonay. Vita le andro manandaza mahafinaritra be iny samy manana ny fiainany indray. Tsisy dikan'izany. Fa misy dikany dia le misy an'ilay relation andavanandro, iny ny travaillena le izy. Dia tahaka an'izay ihany koa ny tontolo miaraka amin'Andriamanitra. Ny ampatonga ilay fanjakan'Andriamanitra ho tonga ao anatintsika. Ho tonga ny fanjakanao eto an-tany. Amen. Ahoana ny atateraka an'izany? Mila travaillena ny relationanao amin'ny Jesosy. Amen. Rehefa travaillena ny relationanao amin'ny Jesosy dia any amin'izay alehanao dia any ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Ao ampiasany ianao dia afaka mametraka ianao tahaka nataon'i Jakoba tany Betela. Tsy afa eto fa varavaran'ny lanitra tranon'Andriamanitra. Gaga ny olona amin'izay rehefa nga fiangonana ky ny fiasananareo. Satria izay no mahazatra ny olona. Ary mpiangonana misy an'izany tsy afa eto fa vavahady lanitra tranon'Andriamanitra. Fa isika mihitsy ilay tian'Andriamanitra ho vavahady lanitra sy tranon'Andriamanitra. Isika izasy ianao any amin'ny toerana izay misy atsika rehetra. Na manjono ary ianao tsy afa eto amoron-drano eto fa vavahady lanitra sy tranon'Andriamanitra. Satria eto no ananako relation, eto ny ifaneraserako amin'Andriamanitra. Eto azanak'Andriamanitra miresaka amiraiko. Zany zavatra resako aminao zany, zavatra ny ainan'i Jesosy zany zavatra zany.
zavatra niainan'ny apôstôly rehetrarehetra zany, zavatra niainan'ireo zanany ara-panahy rehetra zany, ary zavatra tokony iainantsika ihany koa mba hananantsika fiainana misy fifandraisana amin'Andriamanitra. Tsy ny fiainana ny sarotra fa ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ny tsy milamina. Ahoana tsara? Zay mifandeha an'ilay izy. Dia andao ary tsika hiresaka ahoana fomba iainantsika an'io zavatra io. Ozy tsika tamin'ny alarobia ohatran'ny hoe nanome avangona fanandramana hoe ny fiainana n'ilay firaisana, ny fiainana n'ilay relation fifandraisana amin'Andriamanitra dia anankitelo ny zavatra izay mila iainantsika ao anatin'ilay izy, ao anatin'ny vavaka ohatra. Ianao aloha zany mila teraka indray aloha ianao, raha vao tsy ateraka indray ianao dia ozy izy sotra masina hoe tsy mahazo maninona moa, tsy mahazo mahita ianao fanjakan'ny lanitra. Misy karazana olona nge tena mba miezaka mivavaka, misy karazana olona tena mba manana faniriana, misy karazana olona tena mazoto, misy karazana olona tena hoe manao fomba rehetrarehetra, fa tsy tafiditra ao anatin'ilay tontolo fanjakan'Andriamanitra dia tsy iza fa ilay tontolon'Andriamanitra. Miezaka izy tena mba tianina mivavaka, tena mba hoe za mba teo any an-danitra, za mba teo ohatran'izao, za mba teo ohatran'izao, fa tsy tafiditra izy ao anatin'ilay izy. Fa mila teraka indray aloha ny olona, ny atao hoe fahateraham-baovao dia ny asan'Andriamanitra ny anatin'ny fon'ny olona anankiray amin'ny alalan'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra. Ozy izy ny asan'ny apôstôly toko 2 rehefa nanomboka ny toriteny Petera, izay toriteny tena akamelively, toriteny tsy fanambatambazana, toriteny tsy filazana hoe ianao raha miaraka amin'ny Jesosy mahazo sakafo ianao isan'andro, ho tahiny ianao, ho arovana ianao, problemanao vahana daholy, dia ohatran'izao dia ohatran'izao. Tsy zany ny toriteny Petera tao, fa ny toriteny Petera tao nge tena raha ohatra hoe baolina ilay izy dia takla be tsisy ohatr' izany, tonga dia any vavaranjo any mamely ry Petera. Ahoana ny toriteny Petera tao? Novononareo izy ny tompony voninahitra, nareo nanao zao, nareo nanao zao, fa ny zavatra nahavariana tao anatin'izay afatra izay, izay nampidira ny Petera ihany koa ny resaka ny fitiavan'Andriamanitra, izay mba hafahana mamela ny fahotany zao tontolo zao, izay mba hafahana mamela ny fahotanao, hafahana manadio anao afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, hafahanao manana anjara dia ny eto ambonin'ny tany an'izany fanjakan'ny lanitra any, ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra tsy any an-danitra rahatrizay fa eto ambonin'ny tany. Amen. Ny fanjakan'ny lanitra tsy rahatrizay fa eto ambonin'ny tany. Eto ianao dia efa miaina fitsarana, eto ianao dia efa miaina fifaliana, eto ianao dia efa miaina fiadanana. Manomboka eto amin'izao tontolo izao, rehefa nahaino an'izany ireto olona tsy omby 3 ny lehilahy fotsiny, mangany fotsiny ny vehivavy sy ny ankizy, dia ozy izy sotra masina hoe voakasika tampony izy ireo. Dia ozy izy ireo rahalahy leo nilaza hoe ry rahalahy, inona no ataonay? Tao anatin'ilay afatra mamelively, tao anatin'ilay afatra tsy mitsitsitsy, dia ozy izy zareo ny teny inona no ataonay? Ozy izy Petera nilaza hoe mibebay anareo. Ny atao hoe mibebaka tsy manapa-kevitra hiala amin'ny ratsy fanao. Ny atao hoe mibebaka tsy milokaloka hoe za manomboka androany tsy andangy antsony, tsy angalatra antsony, tsy teny ratsy antsony, tsy fokasikara, tsy sotro toka, tsy zay ny atao hoe mibebaka. Fa ny atao hoe mibebaka dia miverina ao amin'Andriamanitra. Eo amin'ny toerana izay misy anao ianao fa miverina ao amin'Andriamanitra. Rehefa mamaky ianao bokin'ny Lioka 5:12 mikasika ilay tantara ilay zanak'Adala, ilay zanak'Adala nge ka efa nijanona tsy nanao ratsy intsony fa mbola tany amin'izay misy azy tany foany. Ianao fa tsy manambola intsony, inona intsony ny ratsy azonao atao eo? Tsisy ratsy azo tanterana atao, mbola nisy vola, nandany ny vola tamin'ny vehivavy janga sy tamin'ny namandratsy. Rehefa tsisy intsony ny vola, iza intsony ny namandratsy anatonanao eo? Iza intsony ny vehivavy janga anatonanao eo? Tsy janga izy raha zay ny fandehany. Sérieux zany. Efa nijanona tamin'izany zavatra zany izy fa mbola tany amin'izay misy azy tany ihany, tany ampiandrasana kisoa. Dia tany izy no nahatsapy, dia ozy izy sotra masina laza hoe nody ny sainy, niverina ny sainy, dia ozy izy any ny zanaky ny raiko, any ny mpanompo ny raiko, manan-kanina be dia be, za ty amin'ity tany, tsisy inina ity, dia ody dia ilaza amin'ny raiko hoe efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao atao verisan'ny ray amin'ny mpanomponao amin'izay manomboka androany, dia lasa izy nody, izay ny atao hoe fibebahana, miverina ao an-tranony ray. Dia ozy ilay asan'ny apôstôly toko 2:7 hoe mibebay anareo,
de rehefa vita fibebahana de marikena amin'izay amin'ny alalan'ny batisa. Ny batisa tsy fomba mpivavahana fa marika ho hita maso fa nibebaka le olona, fa tafaverina marina le olona, fa tena tsapany marina ny asan'Andriamanitra tao anatin'ny fony. De mibebah ianareo izy. De vitsy zay ary anareo rehetra samy andray ny fanomezana de ny fanamasina, satria ny teny fikasana de ho anareo sy ny zanakareo. Ho an'izay lavitra zay akaiky natson'Andriamanitra anatona azy. De nisokatra amin'ny masom-panahy reo de mahita ny fanjakan'ny lanitra reo. Rehefa mahita ny fanjakan'ny lanitra amin'izay izy de manomboka eo amin'izay ny tantara. Ohatra zany zao mbola tsy tsapanao zany zavatra zany fa henonao hoe ny ala ohatra n'izao mahafinaritra ako. Hoe tonga eto ianao ohatra na manaraka amin'ny pejy ianao. Ny ala ohatra n'izao mahafinaritra. Misy olona mivavaka fa ny zavatra mahafinaritra anazy mety mihaino ny fitendrin-draha lamana tsoa izy ataony. Tena henony mihitsy ny musicien mantsy maheno mahay miécarter fréquence. De misafidy ny sofiny hoe za hihaino an'ilay clavier fotsiny tena. Hihaino be rehefa manao an'ilay directa reny de misy mangataka mafy mihitsy hoe mba ataovy an'ilay hita maso pastera le clavier fa tena ilaina ilay akôro ah. Manana motivation be dia be ny olona hivavahana, fa tsy zay mivavaka rehetra zay liana hoe malina anay ohatra zao de hoe tena ao marina izy. Misy karazana olona efa leo be izy amin'ilay resa-bola ny ampiangonana na fiangonana zokiny na zandriny, io samy manana fomba filalovany anazy zany, fa ny zandriny tonga de hoe miazakazaka ianao de alefa ny hira mihetsiketsika de lasa daholo alefa ny rakitra ny zokiny indray misy mamangy foana ny tokantrano any de tratra ny hena maso any de tena tsy maintsy mametraka. Ny sasany soratany etsy amin'ny tableau hoe taranakirakotomanana de tsy namea fa tsy arivo ariary. Afa baraka tanteraka fianakaviana ray manontolo. Hoe zay ny totalin'ny rakitra, zay ny totalin'ny vokatra zay natao. Misy olona zany manana motivation hoe ny antony anarany pejy na antony iarahana tahaka izao de misy zavatra anankiray mandresy lahatra, misy zavatra anankiray mahatonga saina, fa tsy tena mbola eno ilay fanjakan'ny lanitra. Mbola tsy tena mahiratra ny maso, mbola tsy tena tsapa ao anaty. Lai Jesosy miasa ao anaty, lai Jesosy mampangetaheta, lai Jesosy mampaniry, lai Jesosy mampiazakazaka, lai Jesosy mahatonga anao mafoy ny zavatra rehetra fa hoe izy irery any amin'izay. Zany iny ao apo rehefa tena iasany io zanak'Andriamanitra io. Henonao ny importance n'io zanak'Andriamanitra io. Henonao hoe na de tsy mahazo an'izao ary na de tsy miova ary ty, henoko ny fitiavan'Andriamanitra ny natao foko any. Na de mbola marary aza, henoko ny asan'Andriamanitra ny natao foko any. Mampatonga manana hery, mampatonga mazoto, mampatonga te hivavaka, mahatonga te hanompo, mbola tsy haiko le manompo. Fa henoko any anatiko any, misy faniriana, misy etaeta. Hozy izy Petera milaza, tahaka ny zaza voateraka, maniry fatratra ny ronono mpanahy, tsy misy fitaka mba hitombonareo amin'izany. Ny teboka voalohany izay ataontsika ao anatina tontolona fifaneraserana amin'Andriamanitra dia tsy nafa amin'ny alalan'ny vavaka. Io zavatra raha io be dia be ny olona mieritreritra hoe sarotra na mivavaka. Be dia be ny olona ozy ako tafajanony eo amin'ny maternelle ny vavaka dia tsy nafa vavaka nampianaran'ny tompo. Tsy diso ianao. Lazao kely ilay namanao tsy diso ianao. Na zay ary mba efa nandalo teo. Misy an'ilay vavaka ela be reny tsy hita intsony zay apoaka. Tonga dia vavaka nampianaran'ny tompo no averimberina. Ary arakaraky ny halavan'ilay vavaka no ampidinana ny vitesiny. Zany hoe amin'ny voalohany ianao zany rainay izy ny an-danitra. Ho masinina ny anaranao. Tonga ny fanjakanao. Raha vao elaela ilay mpitarika, rainay izy any an-danitra. Sina pause folo sekondra. Ho masinina ny anaranao. Jerijery mbola tsisy vonona hitsangana, ho tonga ny fanjakanao. Atao mimiadana. Fa tsy ohatr'izay ilay relation amin'Andriamanitra. Ny relation amin'Andriamanitra rehefa nisokafanao anao fanjakan'ny lanitra ary na mbola tsy azo, na mbola tsy tsapanao ary zay asan'ny tompo amponao zay. Averiko na mbola tsy tsapanao ary zay asan'ny tompo amponao zay.
dia manomboa ianao manao pratika manomboka izao amenna. Izy Jesosy ny resaka hoe rehefa mivavaka ianao dia ary nyrino ozy izy ny varavarany efitranonao dia miresa amirainao ao anatin'izany. Dia rehefa mivavaka ianao dia mila concentré tsara ny any anatin'ny sainao any. Mila manina tsara ianao, mila mifantoka tsara. Apetraka daholo ny zavatra rehetra. Tony telefônina tony ataovy any ambany any, dia ataovy vibreur, na ataovy tsy fantatro, dia rehefa aveo fotsiny rehefa hitanao hoe nisy appel teo, averinao atsoina fotsiny ilay olona, tsy mahazo kahidy zany rehefa miaraka amin'ny tompo fa tsy hoe manjary mandany crédit zany zavatra zany. Ilay izy zany misy avany aminao mihitsiny, azonareo ilay izy. Mijanona amin'izao situation zao foana tsika fantatro mantsy fa be dia be amintsika reo tsy mahay mivavaka. Be dia be amintsika reo tafajanony eo amin'ny maternelle foana miresaka vavaka fa le toriteny miangona be misavovona be voatety daholo fa any amin'le pratika na vavaka be dia be ny tsy tafavoaka. Dia zay mahatonga antsika mizara zavatra tahaka izao. Apetraka le izy dia maka fifatohana ianao. Dia ao anatin'ny tokantranonao ao mihitsy ianao. Io misy décision any anatin'ny fotsika any. Aza vela voasakany hoe ka ny tranonay efitra anankiray, ka ny anonanay ohatran'izao, ka ny anonanay ohatran'izao. Izy izy ny joro vavolombelona tahaka izao hoe zao izy tsy manana ninina mihitsy, tsisy toerana ninina. Any amin'ny WC no mivavaka. Dia rehefa any amin'ny WC anao mivavaka dia tsy miova ny rafitra. Tsy hoe lasa hoe aty amin'ny lavaky ny fary mirehitra fo azo, fa fanjakan'ny lanitra foanao. Fanjakan'ny lanitra foanao. Na mety misy fofopofona kely miakatrakatra ary fanjakan'ny lanitra ny anaran'io. Fa ianao zany mila mifonao sy sainao mihitsy hoe za te hanorina fifandraisana amin'ny tompo. Amen. Za te hanorina fifandraisana. Za te hitombo, za te hitombo, za te handroso, misy décision mila raisinao. Za mandinika ny tantara mihitsy hoe io Jesosy Kristy io isaky ny arivo tsy hita foana zay anjavonany. Io zany tsy azo atao raim-pianakaviana io fa io tena manahirana be zay na tonga an'io tsy nanambady mihitsy. Fa eritrereto hoe isaky nyzay tapitra ny tantara tsy hitandray izy fa lasa iza any Tendrombohitra Oliva. Aza koa nisy raim-pianakaviana dia any Tendrombohitra Oliva isaky ny arivo ny andro. Fa ny angarainy tena zay mihitsy ny décision. Zany dia hitokana. Tsy miresaka amin'ny mpianatra izy hoe anao inona na anao inona, lasa fotsiny izy. Dia any izy mivavaka, mitokana, na izy any amin'ny tendrombohitra, na izy any amin'ny désert. Inona ny dika zay? Zay le hoe arindriny ny hefitrao. Mitokana mihitsy dia miresaka amin'Andriamanitra. Ohatrany ahoana le miresaka amin'Andriamanitra, torohevitra omeko anao, raha mivavaka 2 minitra 3 minitra ianao tsy maninona le mivavaka mangina. Tsy maninoniny. Fa raha mihoatra ny 3 minitra ny vavaka ao, sokafo ny vava. Inona ny antony anokafana ny vava? Ohatra mianatra lesona ihany io, na ohatra mamaky baiboly ihany io. Raha mianatra lesona ianao ka akombinao vavanao, minoay ianao fa raha pejy 4 vakinao, tsisy ninina miditra alohanao. Fa rehefa mamaky lesona ianao ka sokafanao ny vavanao dia manomboka mahazo retour sofinao. Manomboka maheno sofinao. Zay mahatonga anay rehefa mivavaka dia miteny mafy. Satria manino? Mila maheno le sofina ny zavatra tenenin'ny vava dia mahazo retour ao anatin'ny sofina. Dia manomboka miresaka amin'ny tompo amin'izay. Dia zay nahatonga Jesosy any Tendrombohitra any mba tsy hifandre, mba tsy hoen'ny olona ny vavaka zay nataony. Fa tamin'ny vanim-potoana anankiray ny tenenako aminao miteny mafy Jesosy rehefa vavaka. Ao amin'ny Jaona 7:12 misy vavaka nataon'ny tompo. Ka mino fa tsy fantatro Jaona tao amin'ny fanahy hoe zay ny vavaka Jesosy tamin'io hoe hitako tao amin'ny fanahy fa zay le zavatra nyteneniny tao. Raha eo manamasina azy amin'ny fahamarinana fa niteninao fahamarinana. Fa matotsika mahita an'io ao. Nisy fotoana tsy no tena navelany Jesosy mihitsy amin'izay mpianatra andao hiaraka amiko amin'izay nareo mivavaka. Matotsika mahita an'io ao. Rehefa mivavaka Jesosy dia maninona? Miteny mafy izy. Dia miresaka izy raha eo. Misaotra anao mivavaka ho any, tsy mivavaka ho an'izao tontolo zao, fa mivavaka ho any reto izay nomenao. Dia soratany Jaona le izy. Napatsiahivo fanamasina azy. Reto avy le nitenen'i Jesosy tamin'ny vanim-potoana iny. Zao avy ny lazainy, zao avy dia lasa Jaona manoratra. Ianao zany rehefa mivavaka, anao an'ilay fifandraisana amin'Andriamanitra ianao dia miresa, mitenena. Hoy izy sotra masina milaza, sakaiza mora azo indrindra izy. Tahaka ny miresaka amin'ny sakaiza no miresaka amin'ny tompo. Fa tsy miaraka amin'ny protocole be dia be.
ka ilaza hoe voninahitra ho ahy Andriamanitro. Ny mivavaka aminao amin'ity andro anio ity. Koa matsika te hanenjika lera fotsiny. Fahaleriana vita hoe 45 minutes be zao. Saotra Jesosy. Nefa 15 minutes manapatapaka hitra fotsiny. Ohatra le pikaba reny hoaritsika aiza ary ny tsiny fefakadany tsy mety very le tsiny. Hoaritsika ny varatra va tsy any varatra ka efa tsy any varatra mbola tininy tsy any varatra efa fantatra fa tsy ho alefa le izy. Ary nefa raha anio tsy fantatra hoe ho alefa aiza le tsiny. Fa dia any samy miala any fotsiny dia miditra amin'ny zavatra hafa indray. Ny firesana amin'Andriamanitra tsy misy protocole zany. Tonga dia miresaka tsotra Tompo. Misaotra anao. Misaotra anao no ny fitiavanao. Io tsy misy règle be hoe tsy maintsy zao na tsy maintsy zao. Ahoana ny idiranao amin'ilay tontolo ara-panahy sokafo fotsiny vavanao. Miresatsotra fotsiny zay mandalo amponao ao. Miresatsotra fotsiny. Atao fotsiny zay iresahana. Ataovy zay iresahana. Mila déclenchena fotsiny le izy. Faut déclencher le zavatra iny. Mandeha moramora misaotra ny am'izao. Raha ohatra ka ny zavatra hainao dia ny misaotra mikasika ny zavatra amin'ny akapobeany fotsiny dia zay aloha atao. Raha tsapanao fa nisy fisafidianan'Andriamanitra tany am-ponao manombo misaotra azy ny amin'izany misaotra anao a Jesosy a. Fa androany tsy mandany lany fotoanako. Afaka miresaka ianao amin'ny Jesosy misaotra anao a. Fa tsy tiako ny fiainako andehandeha ho azy. Fa zay ihany koa mba te hanana an'izany fanjakany lanitra izany. Hoy izy pastera niresaka tamin'ny alahady hoe tsy hafa eto fa vavadiny lanitra ary tranon'Andriamanitra. Azonao atao zany vavaka izany. Misaotra anao a Jesosy fa za dia vavadiny lanitra. Za dia tranon'Andriamanitra. Toizanao ny resaka. Misaotra anao a fa za dia manana fahalemeko fote zay mianaka famaly rengetry Jesosy. Tena reray tsy voatazoko ty vavako ty ndraindray mandratra olona fa na izany na tsy izany tena misaotra anao afanao ny amin'ny famindraponao. Za dia vavadiny lanitra. Za dia tranon'Andriamanitra. Indray izany voninahitra omenao. Za ty tsy mendrika ty. Ny lasako angery Tompo ohatran'izao. Ny fiainako angery Jesosy ohatran'izao. Aza mijanona ela be amin'ilay famendrofendrona. Fa mba sopapa fotsiny zany meko anao zany fa sao dia eo ianao dia mihitatra eo miaraka amin'ny ranomaso. Le vavaka zany tsy na vanim-potoana mahafinaritra. Vanim-potoana mahafinaritra fa tsy tadidina n'ity areti-po sy areti-panahy rehetrarehetra ity. Fa mba lancement fotsiny zay zavatra iray, déclenchement fotsiny zay. Dia manomboka ianao miresaka, zay mandalo am-ponao, zay mandalo ao an-tsainao. Nisy foana mifampizara hoe indray eritreretintsika hoe za tsy mahay mivavaka. Za manana zanaka zazakely efa hitako daholo fa zazan'ireo ny anankiray farany zao efa taona. Fa tsisy ray aman-dreny mihitsy ka hoe le zaza mibadabada dia mahazo teny gasy avy mangina. Tsy mahay miresaka fa zany mba teneninao dia eo ianao makarenitso mangina. Ina zao tika za badadadadada zany. Le contraire, ny mifanohatra amin'izay. Ny zazakely raha miteny zavatra farany zay bitika, faly be mihitsy ny ray aman-dreny. Tena faly ny ray aman-dreny. Ohatra zany zao manontany ianao hoe quel âge as-tu? Dia ilay zazakely 2 taona. J'ai 2 ans et demi. Faly be ny ray aman-dreny. Fa raha zazakely zaza 15 taona mamaly an'izay quel âge as-tu? J'ai 15 ans et demi. Gaga ianao hoe zany ve dia tokony izy tiavany. Fa le zazakely iny le moakely navoakany. Le zavatra kely mba hainy no navoakany. Dia mampianatra zavatra be mba miresaka zavatra izy ao anatin'le izy. Dadanay miasa any karobato ohatra. Gagapenao way zazakely ty ve dia may manonona zany akarobato. Zay fotsiny discussion dia efa mafaly an'ilay ray aman-dreny. Dia efa mafaly an'ilay manodidina. Dia takizay ihany koa tsika miaraka amin'Andriamanitra. Tsy hoe tsy mahay fa ianao mila manana décision dia ianao mila manoka mpitaona. Misy décision mila raisina. Fa tsy isan'andro zao ty fiainana ity dia mandroso foana dia manisa alatsinainy ny talata indrizo masady ny andro. Sabotsy sady lahady sady vita ny ray ny fotoam-bavaka hiatrika herinandro ianao zao. Mila alaminao ny programanao. Mila manapa-kevitra ianao hanana fifandraisana amin'Andriamanitra. Rehefa manana fifandraisana ianao amin'Andriamanitra dia hitanao fa mora ny fiainana.
ho hitanao fa tsy sarotra, ho hitanao fa mora ny maheno an'Andriamanitra ary andreny sitrapon'Andriamanitra ianao tahaka ilay zavatra resako aminao teo. Any anatin'ny mivavaka iny azoko révélation any anatin'ny mivavaka iny alalako an'izany zavatra izany raha mahita ianao hoe afandray izany zavatra izany androany, afandray izany zavatra teneny izany, any anatin'ny mivavaka izany. Satria rehefa manokatra mivavaka hiresaka amin'Andriamanitra dia tsy monologue, natao hoe monologue dia miteny irery. Tsy monologue le resaka, fa Andriamanitra ihany koa miresaka amiko. Dia mampafantatra amiko ny sitrapony, mampafantatra amiko ny fieviny, izay ny atao hoe fifaneraserana amin'Andriamanitra. Dia le fieviny sy ilay sitrapony tsy voatery mifanaraka amin'ny zavatra izay tetavinao. Ohatra izany zao hoe andeha ho aiza izahay amin'ity taona ity. Ohatra hoe hijanona hiasa eto ve aho sa andeha hifindra ato aho. Fa mety zavatra hafa mihitsy ny resahan'Andriamanitra aminao. Mety teny efa tany amin'ny 3 taona lasa ampatsiahivon'ny tampoka aminao tany lavitra tany nisehon'i Jehovah tamiko. Dia nilazany aho hoe fitiavana mandrakizay nitiavako anao. Eny nampaharetako ho famindram-poko aminao. Maheno an'izay révélation zay ianao, izay tsy henonao tao anaty fanasamblia, izay tsy henonao tao anatiny ianao nikopakafo, izay tsy henonao tao anatiny ianao nijery film. Zany kosa aloha tsisy Andriamanitra miresaka any. Elany ny aina kosa izy David zay fa za mbola tsy nahita an'Andriamanitra niresaka tany anaty film. Dia anaty film ao ianao mitenena amiko ry Tompo ao, tenena amiko Jesosy. Tsisy teny aminao zany ao, fa jereo tsara film anao raha zay ny tianao aloha. Fa ny anatin'ny fitokanana, ndika le fitokanana ekartena mihitsy ny zavatra rehetra. Rehefa mivavaka ianao, indray io sainao io manao foity. Mandeha ny vavaka 2 minitra, 3 minitra, 4 minitra, misy any anatin'ny vavaka mahita sopapa zavatra hafa. Saotra anao zay fa mbola misakafo, hoay Jesosy azy sakafo ny ankizy marina. Zay zany le vavaka, misaotra anao zay fa mbola misakafo, mivadika le eritretra. Fa rehefa votsitra le eritretra dia ampiverenina ingana. So izy David niresaka, tsy avelako hiakatra eo ambony fandriako izany ty tongotra ty. Ty masoko ty tsy avelako ilondolondo. Tsy avelako izy atory zany ty ody masoko ity. Mandra-pahitako fitoerana ho an'i Jehovah dia trano ho an'i Andriamanitra Jakoba. Tamin'izay nisy fotoana tany mbola kely tany manao alimbavaka izahay tao mbola nisy fikamba mapiely baiboly teo Tananariana dia ao ambany ao misosolo ao misy ina man anaran'ity izy, misy efitra malalaka zay grande salle. Dia manao alimbavaka izay dia rehefa tonga mafana fo be mihitsy zany aloha mandrapavita ny toriteny amin'ny 12 mivavaka vita toriteny, mivavaka adiny ray tonga ny amin'ny ray maraina, manomboka amin'ny ray maraina eo amin'izay manomboka milondolondo io masonao io, ny hiranao amin'io raha vao milamindamina tonga dia miara manaraka miraikitra lelela zany manaraka an'iny. Fa eo ianao tonga dia manao décision eo midina ny ambany dia manasa tare. Raha ohatra tsy ampy le manasa tare, any ivelany mihitsy ianao no miaino. Ny olona atao anaty mivavaka satria mafana be le efitra zany, satria be dia be ny olona, dia ianao any ivelany manapa-kevitra, zato ivelany hivavaka na hijerijery any olona na ahoana za hivavaka. Akipoko ny masoko, manina ny akipo ny maso mba tsy hijerijery zavatra tsisy dikany, mba tsy ho varim-bariana, fa tsisy hoe aiza ho aiza amin'ny baiboly misy hoe tsy maintsy akipo ny maso. Nga ao amin'ny baiboly daholo ty fiainana rehetra ty. Fa ianao misy zavatra hitanao hoe zara vao misokatra amin'ny masoko dia variana makany aho. Zara vao mihiratra dia variana makany aho, dia ataoko izay tsy havariana dia lasa kipoko ny masoko dia miresaka. Ao anatin'ny baiboly misy an' Jesosy mandohalika. Inona ny dikala fandohalena? Soumission eo anatrehan'ny ray, fanetretena eo anatrehan'ny ray, fanolorana ny vatana mihitsy hoe ity vatako ity dia tiako ity iondrika iankohaka anetretena eo anatrehan'Andriamanitra. Tiako ity tena hiaritra ny zavatra rehetra, tsy avelako ity hanao confort mandraka-rivo. Raha ny tian'ny vatako dia ny confortable. Na dia hivavaka ary eo ambony salon eo zao mahafinaritra tsara mihitsy. Misonanina tsara eo ambony salon. Ho avy zao ny ririnina, ny fika taloha rehefa vavaka ririnina, le amin'ny 5 aloha zany manamelo tena be raha vao tsy mahavita ny mivavaka iny. Fa satria ao amin'ny baiboly tsisy hoe tsy mahazo mivavaka ao anaty fandriana, ka dia ato any ahako no mivavaka. Matory ianao dia mipetraka ianao dia misaron-damba ao ianao. Saotra Jesosy.
raha mitaditady anamelomeloka anao ny anaty sainao a dia tsy mipetraka ianao fa mandohalika eo ambony fandriana fa tsy eo ambany fandriana koa fa eo ambony fandriana ihany ianao mandohalika zany amin'izay confort tsara fa milaza anao a ty vatatena tsika ty raha vao tatahinao ty tsy mahavokatra ninina zany fa ianao mila manapa-kevitra mihitsy hoe mangatsika ny andro za mbola te atory fa ianao tsy mahazo varimarina amin'izany zavatra zany mila mivavaka ianao fa mahita fotoana ianao mila mivavaka ianao ho tonga ny fanjakanao ety an-tany ho tonga ny fanjakanao ety an-tany Jesosy za te ahery tsy tiako hoe rehefa tonga ny problema rehefa tonga ny alerta zay vao hipepopepo hiantso ny tompo Jesosy tsy 911 eto amin'ny Madagasikara moa tsisy 911 fa any Amerika misy 911 911 vao misy pépin dia efa any allo misy problema manjo atapitra iny dia any indray aloha tsisy matadidy zay fisiny ny zavatra iny any fa ny tompo tena natao hifandraisana hifaneraserana resahana zavatra ao anatin'ny fiainana resahana amin'ny zavatra rehetrarehetra dia manome révélation anao izy dia mampafantatra anao izy dia mitarika anao izy dia mahazo saina amin'izay ianao mahazo fahazavantsaina amin'izay ianao hoy izy tamin'ny larobia hoe ny 900 ny zavatra mitranga ao anatin'ny fiainantsika dia fantatra ny tokony ho atao fa manino za pastera dia rehefa miresaka amiko ny olona manontany inona ny tokony ho atao dia manana valiny ahamaliana izay zavatra izay za ve manokana be za ve manana mihoatra tsia hoy izy ny soratra masina ny laza fanahy iray ihany ny fanahy izay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty no napetrany ao anatintsika raha misy olona tsy mpanavatena dia ny apôstôly Paoly rehefa mamaky ianao ny baiboly tena lazain'ny apôstôly Paoly mihitsy fa tsika rehetra dia mpandovan'Andriamanitra daholo sans exception amen fa ny anankiray fotsiny mazoto ny anankiray nitrandraka any anaty fifandraisana ny anankiray miandry korotana zay vao lasa mipepopepo zay vao lasa efa trotraky ny ati-tsaina vao nahatsiaro anao ry tompo menatra tsy samy tarina ry Jesosy fitiavana tambatambazana ihany izy aloha ry Jesosy fitiavana zay matsy fomba fanaovana anazy ohatrany hoe chéri ry motia nanao zavatra izy zay fa rehefa manana fifandraisana tsara ny mpivady tsy mila misy zavatra be dia be zany fa na misy zavatra mila vahana na misy zavatra mila resana na misy zavatra mila alona misy zavatra simana ahoana tsy problema be zany tsy sahotaka be zany zavatra zany tsy ilana audience manokana zany tsy ilana tsodrano amin'ny paster zany resaka amin'ilay fatoka paster ametrao tanana aloha meloha zavatra rehetra fa tena mangovotra loatra fanahiko rehefa tsara relation dia mipaso fotsiny zao zavatra nisy zao hoe fity zay le teboka anankiray ao anatin'ny vavaka tonga dia nalefako voalohany satria ny zava-dehibe indrindra maheno ny tompo ianao mifankazatra ianao rehefa zatra ianao maheno ny feoany dia mora aminao no maheno ny feony amin'ny vanim-potoana rehetrarehetra ao anaty toeram-piasanao ataovy sujet zany amin'ny resaka toeram-piasana le sujet resahana anaovana tatasika amin'ny namana ina resao amin'ny tompo ato amin'ny toeram-piasananay ato angery Jesosy misy zavatra ohatran'izao fa zao eto aloha nametrahanao aheniko ny atao natao foko ato mbola miatana eto ny atao natao foko ato mbola milamina misaotranao ny amin'izao zavatra zao avanimpotoana tsy eto itsony dia ianao indray nitarika ako ifindry dia fantatro izay zavatra izay fantatro izay fotoana izay ny any fanahiko mahafantatra zavatra be dia be any anatiko any fantatro hoe eto aho tokony ho zao ny ataoko ary eto aho mbola tsy tokony ho zay aloha fantatro zany hatramin'ny zavatra rehetrarehetra madinidinika ao anatin'ny fiainana fantatro zany fantatro hoe eto aho tokony anao an'izany trano zany nisy ny olona nanontany an'izay tamin'ny zenody hoe pastera fa nareo moa zany tsy metrehetry ny anangana fiangonana mihitsy hoe mba anangana vatatrano zany fa misy antony manokana ve tsisy antony manokana fa tsy henoko hoe mbola tokony anao an'izay izahay tsy fantatro tsy henoko zany na tonga avantsika teto amin'ity toerana ity eno fanahiko fa tokony hiala tsy fantatro hoe eto ilay izy fa fantatro fotsiny hoe tsy ary tsy antsony efa tsy antsony ny androraoany zay zany le tantara tamin'ny alarobia efa tsy antsony ny androraoany efa misy niveau hafa tokony ho atao amin'izay nanangana n'ilay
resaka akonana ra-panany amin'ny faritra antsika sy ny sisa rehetra efa eny hoe efa tsy tokony eto intsony fa efa misy asa hafa eno fanako fa tokony antsona tsy zarery ny mahatonga ny olona nge manasoaso an'izay atao hoe mpanompon'Andriamanitra satria izy tsy manana ilay fifandraisana amin'Andriamanitra tsy mba maheno izy an'izany zavatra zany nefa izany zavatra zany re olona zavatra natao atsika rehetra zany natao profitenao zany natao profitenao zany Andriamanitra miresaka zany Andriamanitra mampafantatra ny sitrapony zany natao profitenao zany dia boka manaraka ao anatin'ilay fikarakarana fifaneraserana ao amin'ny tompo hiditra amin'ny tsy dia lava loatra amin'izay zany sika amin'ny alalan'ny toriteny. Ny toriteny dia zava-dehibe ihany koa ao anatin'izany fifaneraserana zany. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny resaka tamin'ny Josoa ao amin'ny Josoa toko voalohany raha toko faharoa raha tsy diso ahako. Zao izy Josoa, zao izy ny anjelin'Andriamanitra rehefa niresaka tamin'ny Josoa izy. Ity boky ny lalàna ity dia ataovy eo ambany masonao mandrakariva. Akatoavanao zay rehetra voasoratra aminy. Fa raha anao an'izany ianao dia ombanao aho tahaka ny nombako any Mosesy tomponao ihany koa. Inona io boky ny resahan'ny soratra masina io? Tsina fa ny boky ny lalàna zany. Zany hoe ny baiko n'Andriamanitra tamin'ny Josoa atateraka ny lalany Josoa, tsy lalàna fa lalana, le chemin, atateraka ny lalany dia mila manana fifandraisana, fifankazarana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny Josoa. Ny tenin'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Josoa dia ilay atao hoe tanak. Zay zany teo amin'ny zanak'Israely na testamenta taloha tsika manomboka Genesisy manapatonga ny bokiny tamin'izany tantara zany moa zany dia katreo amin'ny bokin'ny Deutéronomia satria mbola tsy voasoratra ny hafa. Dia ireo ny atao tsy miala eo ambany maso tamin'ny andro fariseo dia misy natao hoe filaktera. Dia io filaktera io zany dia io soratra masina io dia soratana atao amin'ny hitanareo ohatra le sopapa reny atao amin'ny kolina akanjo eto le tsy kolina moa zany ity fa tanana akanjo eto le izy dia asiana ihany koa eto amin'ity andriny ity. Dia zay ny tenenan'ny Jesosy ny fariseo hoe nareo fariseo pe tsara vela tsy mihitsy nareo ataonareo mibaribary filaktera nareo amin'izay nareo ohatrany hoe mivavaka be satria mandendeha ry zalazany sady mivavaka izy mandendeha Andriamanitra misaotrany so to rehefa misy olona mandalo rehefa izy rery tsisy an'izany vao mahita olona misaotra Andriamanitra sady sotomina kely le eto amin'ny andrina dia vakina kely le sopapa eto zany satria eto le izy misy ohatrany karekare izay sotomina dia hita eo an Jehovah ny dansy zay rehetra ao aminy dia amin'izay ohatrany hoe mpivavaka be izy rehetra lasa ndray ny olona dia any fotsiny izy zay le hoe tsy avela hialy eo ambany maso. Dia takan'izay ihany koa ny fiainana sy fifaneraserana amin'Andriamanitra manany ianao fotoana. Ty fotoana resako aminao ty zany fotoana manokana mihitsy tsy le hoe sady manasa viliny mihaino toriteny iny zavatra maniditsidina fotsiny iny fa manany ianao décision manokana mihitsy ny hoe apetrako daholo ny zavatra rehetra fa te hiaino an'Andriamanitra. Te hiaino an'Andriamanitra. Maka fotoana mihitsy ianao te hiaino anao atompo. Iaino toriteny foy fefakadiny. Maka fefakadiny hiainony. Mipetraka tsy avelako izy manelingely. Raha misy miteny hoe mila manao an'izao rehefa aveo ataoko izay. Mila ohatra rehefa aveo ataoko izay. 15 minutes fotsiny dia aveo averiny ao aminareo. Mifantoka ohatran'izay sainao manome valeur an'ilay teny izay henonao dia henonao fa tsy teny mandalo iny teny fa misy asan'ny tompo any am-ponao ohatrany tsy mbola henoko izany parti izany tena henoko mihitsy hoe zay sitrapon'Andriamanitra ho ahy amin'ity androandroany ity tena henoko mihitsy hoe zay ny tokony ho ataoko androany azonao le izy fa raha ohatra hoe henonao sady manasa vilia ianao borosy trano ianao fangaro ao ny feoan'ny borosy trano sy ny feoan'ny tena vita devoir fotsiny ianao zay na vita devoir fa tsisy ninina miditra amin'ny lohanao. Tamin'izaho nalabaka tadidiko eto nanana magnétophone zay dia kamo hianatra lesona dia iny zavatra ataoko vakiko lesoko eo dia enregistreko
Fakiko zany le ndridridritra reny lesona mila mémoire reny, histoire, géographie, sisa reny, science. De vakiko ilay izy de raisiko maneta de eny an-dalana eny ameno an'ilay izy. Tsisy nininona tafiditra any anatin'ny saina. Mandalo ohatsy le phénomène d'osmose, zao formule iny, tsisy nininona miditra amin'ny lohanao. Zary raha misy tadidinao le information satria manino sady mandeha ianao ny masonao makatsy, masonao makary, masonao mahita bus, ny orinao maheno fofotsetroka, ny sofinao maheno an'ity rehetrarehetra ty, tsisy nininona miditra amin'ny loha. Fa rehefa maka fotoana ianao hianarana, de maka taratasy stylo ianao anoratana, de tafapetraka le izy. De takizay ihany koa ny mihaino toriteny sy ny mamaky baiboly. Aza vakina fotsiny amin'izao, aza enona fotsiny amin'izao lay teny, fa tena enoy, de tena mangata amin'Andriamanitra. Za te aheno anao, te hanana fifandraisana aminao amin'ny alalan'ity, za te hatsapa ny asanao any anatiko any. Esorina daholo ny objectif hafa rehetra fa zay fotsiny ihany. De ho hitanao fa misy asan'ny tompo any am-ponao. Mandeha bus ianao, manomboka mivavaka fotsiny ianao ao anaty embouteillage, de hitanao fa tsy memenina tsony ianao amin'ny embouteillage sy ny hafanana. Fa rehefa sainao ny mandehandeha ho azy mivangabao, memenomanao daholo. Ton bus to zany de tsy mieritreritra afa-tsy ny tenany. Seza rovitra ohatry ninona nefa ny sarandalana edivakevitra iakarany. Le moto tony tena mandreraka jerety izy mitsofotsofoko ohatry ny reny iny reny. Raha manao accident zao de ohatry ny hoe ny tenany diso. Re ohatra zao vezivezy any anaty any, de inona ny zavatra mitranga ao anatin'izay? Le fanjaka lanitra ao anatinao lasa ivoahanao, de lasa fanjakan'ny tany indray. Ohatsy tamin'ny alarbe lasa zohy fieren'ny jiola daholo ingereny, mitsofoka daholo ny mpitondra moto, ny mpiteny ratsy, ny mpangalatra, ny réservera tsy mamerina famerim-bola. Taiza nisy azary, tsisy azary razoke. Zay fotsiny valy teny nefa rayalina zao ny vola menao, tsisy azany. Rehefa tsy faly ianao mahazo manina filaza azy, tsy haiko tsony. Mahazo mibotiny. De zany ny bagazo miditra any anatintsika. Tsisy fanjakan'ny lanitra tafahorona ao anatin'izany. Fa mila manokana ianao. Mila manokana ianao. Mila manapa-kevitra ianao. Hitokana ao anatin'ilay izy. Amen. Tsy mifindra tsony ve vitesinao zany? Sao dia efa tsy atsony ny sasany efa minoatra an'izao. So dia tany amin'ilay tantarana vavaka ny tadidy farany rehefa tafasaoty ilay tato ambadika, ilainao zao zavatra ifampizarantsika izao, azonao? Rehefa tonga any an-trano ianao ivereno kely. Raha ohatra afaka mijery connexion dia ivereno-jerena ilay connexion. Raha tsy afaka miverina mitadidy an'izany, ao anatin'ny vavaka, ao anatin'ny vavaka. Raisina ny taratasy sy stylo mba manana calepin kely manomboka androany, carnet kely mba handraisana zavatra, handraisana ilay fifaneraserana amin'ny tompo. Raha tsy manana, soraty amin'ny MP, manaova compte anankiray dia anoratiny mombamomba anao sy mahafinaritra anao miresaka amin'ny tompo. Raha tsy manana, misy enregistreur vocal ao anaty telefona anao, dia iny iresana miteny rereo zany ianao. Zao ilay zavatra niraisiko tany am-piangonana, dia ohatran'izao izy pastera, dia ohatran'izao dia enonao iny zavatra iny. Enon'ny sofinao iny, dia tsaronao zay, dia vita zay zavatra zay, dia mivavaka amin'izay ianao. Hitanao fa mitombo fiainam-panahinao io. Misy karazany zavatra tsy mila angatahana intsony. Misy karazany zavatra indraindray ataontsika formule foana rehefa mikorotana dia mandro so Jesosy indre mandeha iny mety. Fa rehefa verinao fa ny telo fa ny efatra fa ny dimy fa ny polo nozy ny fanahinao fa tsisy afa-tsy zany ve? Tsy mety tsony ilay izy. Tsy mandeha formule ny fiarahana amin'ny tompo. Fa izy no mitarika anao, dia izy no mampafantatra anao. Rehefa mamaky baiboly ianao farany indrindra, dia eo ambany fitarihan'ny fanamasina, manaova étude biblique personnelle. Rehefa mamaky baiboly dia aza mamaky Genesis, aza mamaky Exodus, indrindra aza miditra amin'ny Leviticus, diran-doha zany ianao. Mahita any ianao hoe aza mandoto ho fanahinareo amin'ny kisoa. Ho hitanao fa tena ozy ianao, kay Andriamanitra tena mandoto fanahy reny biby reny. Fa rehefa mamaky baiboly ianao dia manombo mamaky any am-bokin'ny filazantsara. Ohatra hoe any am-bokin'ny Matteo, na Marka, na Luka, na John, tsy fantatro izay vakiana. Mamaky andreo. Dia rehefa mamaky, dia mangatata ari-dalana amin'ny tompo. Dia dineo izay voasoratra. Tsy vakiana fotsiny ilay izy, fa manomboka mamaky ianao dia mandinika an'ilay izy.
ohatra zao atsoama Lucas 23:50 arendro nisy lehilahy tao hoe Josefa zay sasinedrona dia lehilahy tsara fanahy sady marina. Za lehilahy zany tsy nanaiky ny hevitra izay nataon'ny sasany avy any Arimatea tanàna ny Jiosy izy sady niandra fanjakan'Andriamanitra. Eto zany ianao dia manomboka mandiha inona zany fanjakan'Andriamanitra nandrasan'ity lehilahy ity zany. Inona zany lehilahy zany dia nakao amin'ny plato nangataka ny fatan'i Jesosy nampidiny ny fatika nofonosy ny ariry madinika dia naleviny tao amin'ny fasana nolavana. Azo atao etude ireo zavatra ireo, azo diniana tsy mila connaissance be dia be ianao fa zavatra kely fotsiny dia fahitanao azy hoe ohatran'izao ny fomba nandehanana zany zavatra zany. Ity ohatra zao hoe niandry ny fanjakan'Andriamanitra, mbola misy fanjakan'Andriamanitra hafa indray zany resahana eto. Ino ny fanjakan'Andriamanitra? Fanjakan'Andriamanitra izay ambarany io dia ny fahatongavan'i Jesosy teto ambonin'ny tany. Hoy izy Simona antidà anankiray izay, rehefa avy nomena azy Jesosy dia nitrotrony. Dia hoy izy Simona nilaza hoe ankehitriny Tompo, azonao alaina mpiadanana amin'izay ny mpanomponao izay efa voky andro fa efa nampahitanao any famonjena. Dia tsy zafa Jesosy. Jesosy ihany koa ilay fanjakan'Andriamanitra dia efa voarainao zay, nahazo révélation anankiray ianao zay, nahazo fampahafantarana ray ianao zay, dia tsy namaky baiboly fotsiny ianao fa nisy fandrosoana. Zany rehetrarehetra zany raha lasianabavy no fomba fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ny anjarantsika mametra fotoana, zay fotsiny ihany. Mangalay ianao fotoana, manapay ianao hevitra anam-potoana. Na dia fefakadiny intelo ary, 5 minitra na fefakadiny intelo zany anatin'ny ray andro. 5 minitra. Maraina fefakadiny, atoandro fefakadiny, hariva fefakadiny. Aza maika mita fotsiny hoe navita toko 3 zay fa nandininy 3 ary vitanao kanefa nahazonao zavatra, efa zava-dehibe zay. Ny vavaka ianao nandritra ny fefakadiny, ianao nisy asan'ny tompo tany am-ponao, efa zava-dehibe zay. Fa raha vao tsy manomboka tsika anana fifandraisana amin'Andriamanitra dia mandeha ho azy foana ny fiainantsika. Dia rehefa mivavaka tsika tonga manompo eto dia ohatra ireny fiara taloha be ireny velomina, le 404 reny zany, le popina ela be, tsy mety miakatra mihitsiny, trohana mihitsy ny lasantsy, sokafana ny kapô dia amin'ny carburateur trohana ny lasantsy mba hiakatra. Be dia be ny mpino tena tahaka izany mihitsiny. Ny sasany efa madivy farana amin'ny fotoana, mbola tsy hainy ihany izay tena haim-panahazo tao anatin'ilay izy. Fa hoy izay mahavita devoir fotsiny, devoir fotsiny, tsy devoir ny fiainana miaraka amin'ny Kristy. Fa ny fiainana miaraka amin'ny Kristy dia misy tsirony, misy heriny. Rehefa vitanao ireo zavatra ireo, mahery ny fanahinao, miatrika an'izay tokony ho hatrehana rehetra. Amenna. Mahery ny fanahinao. Gaga ny olona hoe fa maninona misy tsikitsiky eny amin'ny endrikao, nefa ianao miatrika ady sarotra. Gaga ny olona hoe fa maninona ny fiainanao, tsy zavatra moramora. Ao anatin'ny tokantranonao misy ady, ao anatin'ny tokantranonao tsy ampy ny vola, ao anatin'ny tokantranonao mbola maditra ny ankizy. Fa misy fifaliana ao anatinao satria ny antony manana fifandraisana amin'Andriamanitra ianao, manana relation ianao, misy stabilité du cœur ny natao fonao any, satria maniny tafapetraka tsara. Amen. Ka ny afatritsika androany dia aza velan-dalo fotsiny fiainam-panahy, fa mila manana fiainam-panahy matotra ianao. Amen. Ny fiarahana amin'ny tompo zavatra tena tian'ny olona indrindra dia le solution rapide reny. Zany mahatonga an'ireny tonga dia miroborobo be mihitsy. Ny olona zany tsy te hitravo zavatra maharitra zany. Tahaka ny fanarin'ny fast food eran'ny lalana maniry tahaka ny anana. Ary miavitsy ny olona miditra restaurant maharitraritra elaela tsy tatin'ny olona mihitsy iny. Ianao restaurant dia adiny ray latsa-kafe fa n'izy andro eo, taraiky eo ianao. Fast food ny ilain'ny olona, ina le sakafo vita ao anatin'ny 2 minitra fa fotoananay ifanenjehana, fotoananay ifampitedavana. Zany ny zavatra tedavin'ny olona, solution rapide. Dia ina solution rapide? Manana olana, za pastera metra ao tanana, hiatrika olana zao. Tsy mahafantatra fa tsy zay. Vao misy problème ametra ao tanana. Vao misy problème, any amin'ny karaza toerana ohatran'izay, zany nge mahatonga an'ireny miroborobo e. Aty misy diloilo, aty le menaka, mampatonga anao tafahoatra amin'ny fiainana. Aty le mahatonga anao manana fahazavan-tsaina, tonga dia maranitra be io sainao io, détecta ny problème sy ny olana rehetra tonga dia voavahanao anatin'ny fotoana fohy monja.
zany solution miracle zany tediavin'ny olona. Maninona ny feno profeta avy any Afrika tonga eto satria ny olona mitady miracle, mitady zavatra rapide, fa ny olona tsy te-hanao fifandraisana amin'Andriamanitra. Nefa fifandraisana amin'Andriamanitra tsy mamany olanao fotsiny ihany, fa mampilamina ny any anatinao any mihitsy. Ny olanao nge mety milamina fa fonao mbola milamina vetivety fotsiny. Mahazo vahaolana vetivety ianao fa fonao tsy tafahorina araka ny tokony ho izy. Ny fast food nge tsy mahasoa. Mihinana nini ianao dia voky. Fa tsy mitovy mihitsy amin'ny sakafo normal izay hohaninao iny, hohanio isan'andro nge iny. Hitanao fa niriniry daholo, voaka daholo ny goutte, ny tension, ny palpitation, ny diabeta sy ny sisa rehetrarehetra arino tsy miseho eny eo. Fa hohaninao foana iny, hohaninao foana, mety mandritry ny 2 taona ianao mihinana, tsy hitanao ny vokany. Ao anatin'ny 5 taona amin'izay, eo amin'izay ianao mahita ny vokany. Dia efa ianao vanomboka hoe tena tsy hihinana intsony, efa vita le tantara, efa vita le zavatra, fa tsy maintsy mitsabo an'le izy amin'izay ianao. Dia tahaka an'izay ihany koa fiarahana amin'Andriamanitra. Rehefa tsy zatra ianao manana fifandraisana, fa zatra fotsiny ianao solution rapide. Tsy zatra ianao mikaroka, tsy zatra ianao manana firaisana amin'Andriamanitra. Fa zavatra rapide foana ny ilainao. Tonga dia mamaly le olanao zao dia zao. Tsy mahasoa anao zany zavatra zany. Fa rehefa manana fifandraisana ianao, zatra ny fanahinao miresaka aminy, zatra ny fanahinao mandray izay avao amin'ny Kristy. Ho hitanao fa mitombo fahasalamanao, mitombo. Azo tsikelikely io, mahazo fiana ianao. Mahazo fiana ianao anatin'ny vavaka. Tsy voatery ianao nao pasitera, izay vao mila an'izany zavatra zany. Fa ianao amin'ny mazanaka Andriamanitra anao, dia mila an'izany zavatra zany. Tsy voatery tsika anao mpanompon'Andriamanitra manokana, fa na ao anatin'ny fiainantsika manokana ary, dia mila an'izany zavatra zany ianao. Dia tsy mila tedavina ny fiadanana, tsy mila karohana ny vahaolana, fa vokatra daholo reny sisa. Tahaka ny hazo anankiray izay karakarainy, tsy mila tedavina le vokatra tsara, hoana ny atsara n'ity vokatra ity. Dia le vokatra no karakarainao, fa atao fototry ny hazo fotsiny karakarainao. Mazoto ianao mandena an'io. Tsisy olona mitady solution miracle zany, ahoana kay ny ampatonga n'ity hazo ity, raha sitrapon'ny olombelona dia izay le izy. Hoe tonga dia androany ambolena, rapetsika desera paoma. Izay sitrapon'ny olombelona. Rapetsy desera paoma. Zany mahatonga ny poulet de chair enjana be, feno azy ny tanàna. Dia mekely ny akoho gasy satria ny anankiray enim-bolana mbola tsisy hohanina ihany. Ny anankiray 30 andro safiry tsy fantatro, tonga dia vondraka tsara, voky tsara mihitsy, fa ny conséquence saniny avy eo. Fantatrareo hoe conséquence saniny avy eo. Zay ihany koa ny fiarahana amin'ny Tompo. Misy zavatra travayenao. Raha pitso ianao mety mbola tsy ahivavaka. Raha vakapitso ianao mety mbola sahirana. Amin'ny larobia ianao mety mbola tsy ahian'ny Tompo. Mbola ianao ihany aloha ny raha hitako songe izay lazainy. Mariny tsy hitako son izay lazainy. Voalaza daholo ty rehetrarehetra ty. Ka ny problema koa mantsy ny antsika any anatin'ny vavaka zatra be hoe mangataka. Dia rehefa tsy hitatson izay angatahana, dia tsy hitatson izay lazainy. Fa eo ianao no mila miinsista. Tahaka ny zavatra rehetra ihany io. Rehefa tonga eo amin'le topan'le tsy hitanao tsony, mila miinsista ianao. Tena tsy teninina renao fa miresaka fotsiny hoe Jesosy za tsy maintsy mivavaka. Izay ny averinao anatin'ny 10 minitra. Za tsy maintsy mivavaka Tompo Jesosy, tena tsy hitako tsony izay tenenina fa zao fantatro. Ity ny fotoananao fefakadiny, tsy maintsy mivavaka. Raha riva indray tsy haiko indray raha mbola hita tenenana tsy hahita. Fa ity ny fotoananao tsy maintsy mivavaka. Mamboly zavatra ianao ny dikan'izay. Mandroso ianao, mitombo ianao, miatsara ianao. Ianao tsy mahita, fa ny olona mahita. Ny olona mahatsapa. Ny olona mahalala an'izany. Andriamanitra mahalala ny zavatra mihodina ao anatinao. Dia hitanao vokatra amin'ilay izy. Amen. Amen. Mba naray zavatra ve ianao aloha e? Dia efa tena amen. Vita ihany mariny. Ela. Na tsy mba azo mifity
pitinina izy iny raha vao vety pitinina le izy dia misy zavatra tsy mipasy satria na zany nge mitory teny tahaka izao hoe any anatiny any ampovoany any ange hitanareo rehefa mitory teny ohatran'izao tsisy nina prépareko eto Adamasiva soratra eto tsy haiko izay nanoatra an'ity teto dia Jean-Marie ay Josefa sy Marie tsy haiko izay nanoatra an'io teo tsy manana préparation boky ny Koritiana no velatra eto anoloko eto ngatsika namaky Koritiana zany tsisy nina telefoniko fa rehefa mitory teny aminao ohatr'izao dia avelako fanamasina hitarika za tena mandà mihitsy hoe za tsy hanomana tsy ratsy ny manomana samy manana ny habitude-any io fa za tsy manomana zany mandeha manao séminaire riny mihain'ny tompo fotsiny ina ny titre vita ny titre miandry anao azy zany teneno zay tianao lazaina ambarao zay tianao ambara inona ny resako amin'reto olona reto za rehefa mampianatra ny reto ankizy reto dia zao resako amin'zareo zavatra roa tadidiny titre dia exemple fa za tsy manao an'izay zavatra zay zareo saoko manao an'izay satria izy vao manomboka fa za tsy manao an'izay za tsy mieritreritra an'izany ina ny exemple avelako ny tompo hitarika za te andre azy hitarika dia izay zavatra tenenin'ny vavako eo dia izy manome raha mahavita tory teny atsasakadiny izy manome adin'iray latsakafefany izy manome adin'iray izy manome inona ny mahatonga an'izany le fifandraisana ny mahatonga an'izany dia rehefa mitory dia mandray izay anjarako ihany koa tapitra le fotoana afapo ihany koa ny tany anatiko ay moro tompoka ohatran'izany le fiarahana aminao ary rehefa ela tsy nahatsiaro an'izany ohatra le Jeremia 31:3 sa 33 ny fitiavana mandrakizay ny tiavako anao efa ela be tsy naheno an'izany fa atao anatin'ny tory teny ampatsiahivon'ny tompo an'izany zavatra zany dia zany habitude-ako zany ihany koa zany fahazarako zany ihany koa no zaraiko aminao mba sakafom-panahy ianao isan'andro san'andro fa tsy hoe rehefa tonga eto ihany ianao misakafo a Jesosy misakafo a Jesosy dia inona zany rehefa latsinainy dia inona talata dia inona larobia inona lakamisy ho an'izay afaka mivavaka larobia loha mba mahazo kely indray larobia fa man'izay tsy afaka dia ahoana mona aminaina le fanahy maina le any anaty lahady ianao no mivavaka dia lahady herin'indray ianao vao hivavaka normal be moteranao raha mila ahoana moa le fanaovana anazy le atosika atao contre-attaque contrena foana ndika le contrena nge mandà le motera azonao le motera mandà tsy ho velona mandà tsy ho velomina zay ndika ny manao an'izay izy mandà izy ndika an'iny fa ianao manery azy hoe mila velomina ianao fa rehefa zatra velomina amin'ny moteranao tonga eto ianao lahady vao hoe ifampitantantsika hivavaka tonga dia ao ambavanao ny teny ao am-ponao ny teny vavaka ho an'ity rahalako dia sotra Jesosy sotra ny amin'ny fahatongavana eto misy manelingelina ianao mandalo eo fa tsy henonao akory ilay izy mandalo eo fa rehefa tsy ampy fa zatra fast food foana ianao vao misy kely fotsiny mandalo eo dia fa votovoto kely indray ny any anaty any Jesosy amboary ny foko zay ihany ny refrain amboary ny foko Jesosy mamindrafo amiko tompo mora voahelingelina misy concert ato dia fa vao miditra ny trano fotsiny tsy ho concentré indray amin'izany zavatra zany ka tsy zatra ianao ka rehefa zatra ianao na misy manelingelina ary henonao ny feoan'ny tompo ao anatin'ny fanelingelenana ao anatin'ny fanelingelenana henonao Andriamanitra miresaka mandeha ny hira fa henonao ny tompo miasa ny anatinao any manana hery ianao hiatrehana manana hery ianao hiadivana na amin'ny torimaso ary fa rehefa tsy zatra ianao excuse daholo ny zavatra zange te hivavaka fa le zanako saka mihetsika izy nona hony izy saka mihetsika izy mangateta mamarisy tsy mangetaheta raha tsy atao mpiangonana zany reny ankizy kely reny ny karenjy raha ny tapo-tanety tsy reraka fa hoeto mandeha tongotra angizy ndao hiakatra ery hoe mandeha 20 metatra izy trotro hafa reraka mama fa rehefa zatra ianao dia ho hitanao fa mora aminao ny mifandray amin'ny tompo dia mora ny mahery ao anatin'ny 10 minitra ianao tolefika fotsiny ianao mandritra ny 10 minitra 10 minitra fotsiny iresahanao amin'ny tompo mahery henoko ny asan'ny tompo fa travail izany fa tsy fast food tsy tonga dia tenenina amin'izao fotsiny tompo hoe mijadona le problème
ketraka amin'ny fonao Jesosy ampahereso ny foko afa mitady ho reraka zany e. Tsisy fast food zany io fa misy travail ao anatin'ilay izy. Amen. Nao zay tsika hitsangana hivavaka ela ny ela vita ihany fa mino fa misy asan'ny tompo foana ny mpona misy ihany tsy ampiteneniny fotsiny amin'izao zany afa misy asany any anatinao any fomba tsy takatry ny saina. Samy miresaka amin'ny tompo androany dia miresa amin'ny Jesosy eo mba manapa-hevitra raha ohatra ny kasihan'ny tompo ianao androany. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.